asa fandrarana io ary ny fandrarana ty tsy miakina no miantoka ny fampandrosoana le firenena tena mitondra sehatra be raha ao amin'ny secteur misy anareo ny secteur ny tourisme anisany pourvoyeur de devise zany tena hoe troisième izay mantsy le mahatonga an'le izy marina aloha ny tenen'ny rahalahy Roland hoe misubira ve kanefa nytadidio fa misy ny atao hoe groupement professionnel ao zany fikambanambe anay ady betsaka ny ady nataona ny resaka driramasy ny resaka jiro resaka lalana io resaka ny escroquerie ny resaka moa zany ny resaka fahaiza manao ny resaka formation professionnelle zany rehetrarehetra betsaka nefa vita satria aloha tsorina fa avao aminay secteur avao amin'ny secteur tourisme ngeny nariny resaka hoe fonds malgache de formation professionnelle reny ny idée ny hevitra ny ainge hoe leotsika amty mitady financement ty amin'ny resaka formation fa andao io ahoana no atao mba hatonga ny osity de nifampiresaka zay menakafo de nyvomono zay manao karakara anazy tafavoaka izy amin'izao fotoana zao mila mianatra mampiasa an'io ny sehatra rehetrarehetra amin'ny fanofanana ary nisy ministre ndray andro mitady tetitetiky ny akan'io kanjo nataon'ny bailleur sy ny ana hoe io efa natokanay mihitsy io fa tsy elingelenareo ty natongavana hoe betsaka ny zavatra efa raha ny teto amin'ny firenetsika zany betsaka ny fanovana nataon'ny secteur ka mozy ana hoe misubira oui eo foana kisely atao hoe capacité de résilience matotsika matoa zany mpandrara tafajany eto Madagasikara satria manana an'izay fahafahana zay izy eo ny tadidio fa anisany tsy maome tombono anay mihitsy nge fantrany malagasy ny fantrany vahoaka mihitsy zany le pouvoir d'achat anisany mamono ny orinasa be da be no mitsangana de be da be mato azy zany zavatra zany indrindra aloha zao nidirako am'le hoe tatoato zao rehefa anisan'le hetsika moa natao tena ivato mikasika ny tontolon'io resaka fizahantany io amin'ny ankapobeny de isan'ny nambaran'ny filoham-pirenena anatin'ny anaty zany le hoe isy ho fananganana hôtely 5 étoiles raha izay de eo ihany koa le hoe hetsika natao tany Dubaï le monsieur business forum natao ny lokeliny iny zany tatoato zany raha ny sary miainga zany sy fa manana sainy olona de hoe ho avy rodorody eto Madagasikara mampiasa vola vahiny ary anisan'izany eo amin'ny sehatry ny tourisme io Dany Rakotso menace ho anareo ve le sa hoe tena atonga anareo hoe tena force ho anareo mba isin'le hoe tolotra tena mba hoe ahoana ny ilazana zany mba hoe tena mahasarika ary vonona za tsy tena hoe résilience zany nareo ao anatin'le izy fa hoe tena inona force ina faiblesse zany par rapport amin'izay le mety hoe rodorojo ho ataony raha ny fiandrasana ny ireo mpandrara vahiny reo de efa ataoko hoe fatry ny ela tsy vaovao zany effet d'annonce zany izy aminao tsy hoe effet d'annonce ny tina tongavana fa ny zavatra miseho fotsiny hoe itsika Madagasikara mihitsy tsy manitana ny mpandrara satria eo ny resaka doing business eo ny resaka nisy taony anatsika hoe tsy manaraka ny lalàna hoe makatany ianao de alainy na reny resaka tany atsimo reny raha na reny resaka tany atsimo reny raha de hitanao tsara fa mahakivy mpandrara reny hoe zavatra efa fandrarana tamin'ny fanjakana malagasy de mbola lasa misy grevy ihany reny resaka tuléar centre sy ny zavatra rehetrarehetra reny ireny zany de mame mauvaise image atsika tsy mampiazakazaka an'ireo mpandrara reo raha n'opportunité misy eto amin'ny firenetsika ane de tadidio tsara fa tsy tokotsy foroany ary zany tsy hoe vao zao zany fa efa natrany amin'ny fanjanahantany zany vao nanomboka ny première république ny opportunité eto Madagasikara tompoko firenetsika de firenena lehibe lavitra no la France iny averimberiko foana tsika mbola am'izao fotoana zao tsika raha tany amin'ny 20 taona latsika tany amin'ny 9 tapitrisa tsika 30 tapitrisa am'izao fotoana zao ny opportunité zany misy ny zavatra ohatran'ireny tsy voalohany zavatra eny fotsiny zany ny sous-entendu enko tao amin'ny fanokafana ny etsika nataon'ny any iny de hoe ny mpitondram-panjakana am'izao fotoana zao de hiezaka tsy handray afa-tsy ireo tena efa matianina na groupe tena matanjaka dikan'izay zany moa zay moa efa miteny foana satria misy place foana ho an'ny mpandrara malagasy ny zavatra misy eto Madagasikara hoe n'opportunité mbola betsaka fa eo foana ny hoe ny ahafahana mamadika an'izay opportunité zay ho lasa arena ho an'ny vahoaka eo no fay satria ny fitondram-panjakantsika mihitsy sy ny fomba fanaotsika mpandrara ary ny fanaon'ny mpandrara rehetrarehetra zany mpahana an'izay fa ahafahana mamadika l'opportunité
resaka hoe akamakama izy rehetrarehetra tsy tena hoe kolikoly ao daholo zany nareo zany mety misy hoe raha mizatra to de misy short list hoe rehetra ihany no mahazo an'io tsy zany ilazan'izay fa fantatro tsara zany zavatra tsy vaovao ane zany tiko tongavana matsy anatin'ny list satria isan'le hoe fihaonana tapin'ny sadeko atao amin'ny volana aogosta zany mila fanomanana mila fiomanana za zany tsy teny amin'ny lafiny logistique fa hoe nareo zany zao efa mba sollicité efa natrononareo efa reritaona lasa efa vonona ka vonona mpandraraha amin'ny resaka fampiatranoana resaka sakafo efa vonona satria efa betsaka neny zavatra ny société eto amin'ny firenena no karakara itsika tsy nitsangamenatra angamba amin'ny firenena ary isan'ny devise miditra amin'ny mpandraraha daholo reny zavatra misy vola miditra amin'ny mpandraraha reny zavatra reny sarotra ny tsinitsiny avina na hoe anana de misorana ny fitondram-panjakana satria tafavoaka tsara lay izy ary tsy mitsangamenatra eo foana moa ny resaka politika mpanohatra mahafinahitra azy foana ny mahafinahitra tsika mpanohatra foana ndraindray no midiaboliser an'le fitondram-panjakana kanefa anisan'ny hetsika afahan'ny firenena mandroso tsy ampy zay satria fatry ny elona ane zay mpandraraha eo am'resaka ny fizahantany no nametraka ny resaka tourisme d'affaires hoe mba hisy réunion zao moa fitondram-panjakana io amin'ny efa io ny CCI mahazaka ny tokony ho zakany kanefa ny eo ampananganana koa izy eo amin'ny lakany arivo ny resaka tena conférence internationale matanjaka ndray zany zavatra zany ho an'ny firenena ny mahatonga amin'ny teny mantsy zany de hoe inona zany zao no andraisanareo zany satria araka nambarako efa natsitika ihany tetsy aloha ty tsy danirako tsony de hoe ny filoham-pirenena teo aloha ndre matomaraka Ravalomanana Sierra Leone hoe élu démocratiquement zany miaraka amin'ireo ataontsika hoe mpandray anjara atao anatin'le feuille de route 2011 iny de hoe aemory na fandrao toerakafa io sommet tokony atao eto Madagasikara io satria betsaka ny zavatra tsy totosa atao anatin'le feuille de route ny rahana nasony inona no mety ho anareo zany zao mety lasa ohatrany hoe nangidorora indray nareo hoe tia nefa mba mety mba ahafahantsika mampiseho ny talenta malagasy satria hita ihany tokoa moa zany eo amin'ireo ataontsika hoe secteur misy nareo misy an'ilay hoe fandraisana anjara amina concours international amin'ny lafiny fahaiza manao amin'ny lafiny sakafo tena hoe tafiditra ao anatin'ireo meilleur na de hoe ny zareo frantsay ary anisan'ny tena hoe sanga maneran-tany amin'ny lafiny resaka hoe io resaka ty amin'ny restauration sy ny any io fa atsika koa tsy miana am'ta zany mambanana ny atsikatsika de ohatrany hoe tena effet d'annonce fotsiny koa nge reny tena hoe effet d'annonce ny opposition mba maneho ny existence an'izy ary hoe atondray aloha ny kitiatsika an'ity question politique zany eo foana no ilavatsika ny fitondram-panjakana mahefa iaro an'izay stratégie politique hoentiny développena zay mety possible le izy tsy priorité angambany kanefa mipetraka tsara somatsara hoe anao sataikitsika ny tadidio fa maromaro ange ny hetsika raha malala ny olana misy eto amin'ny firenena amiko na resaka durama io na resaka insécurité io na resaka création d'emploi io kanefa io koa manao zay ho afany koa le fitondram-panjakana rehefa jerenao le zavatra misy lalana vita tsara any atsimo any misy lalana vita tsara miala sambava mandra-patonga ny diego hitanao le zavatra any misy azo natao manafatra ny 105 mégawatt tsika amin'ny resaka durama betabe zany zavatra mipetraka ohatran'izay fa eo am'le fahaizany communiqué azy manko lasa oeraoera le izy de lasa adversaire daholo ny olona rehetrarehetra zarany zalary fa tiako atongavana zany anohy fanazavana ianao fa nareo tsoky hoe mpiaradio ao anatin'le fitondrana ary nge mitsikeran'le ao anatin'ny samy izy anatiny io izahay mpandrarano aloha tsorona fa tsy miaradia amin'izaniza fa zay lazako aminao maty zany hoe ohatra mba manao ohatra manao fa rehefa mihainao ndray atao tanatin'ire de tsy manao mihitsy ndraiky ilisirany tena fa esory tsy maharaka nitsy zany nge lefa mandeha ao anatiny fomba daholo zany raha la Roland tsy za moa tsy hiditra am'resaka politika ny atsika tandro ny mpandraraha hatramin'izao de ny iakaran'ny pouvoir d'achat ny vahoaka mba ahafahany miconsommer any am'le mpandraraha
satria tadidio tsara fa ny tenako anisany nametraka an'io fizahantany anatiny io a miroborobo izy am'izao fotoana zao mandeha izy am'izao fotoana zao mbola talohan'ny covid efa taorianan'ny covid vao tonga amin'ny fanjakana nihetsiketsika hoe andao anao fizahantany anatiny ny anay am'izao fotoana zao raha napetrako ara de efa mandeha hatrany am'le hoe ny mpianatra any amin'ny CEGSMPP mihitsy mandeha mijery an'ireny sy vakoka reny satria izay le fampianaka napetraka hoe mila manana fomba fijerena fizahantany tsika zany zavatra rehetrarehetra zany zany a niainana daholo zany na izy amin'ny fitonam-panjakana teo na izy amin'ny fitonam-panjakana teo fa tsy hoe akory rehefa izy de anao rehefa izy de tsy anao tsy izay taranakitsika reo tsika miaina ary ao anatina firenena Madagasikara tsika sambo anankiray tsika rehefa hanenjika an'ireo ray aman-drenitsika reo tsika tiako teny amin'izany reo mpitondra fanjakana reo de ohatrany hoe manendrika ny ray aman-drentsika ohatrany tsy mety tsy hoe zato isan-jato mety ataony manana toetrana hoe raha hoe izy efa tenenina foana moa zay mba hainao zay zavatra zay satria mampitombo ny olona mpanenjika ary lasa vesatra ho an'ny firenena fa aloha mba hisy tolérance kely le fomba fampiresana ary mba hisy compréhension mba hisy empathie hoe mijaly ange reto olona reto fa tsy rehefa mijaly le olona de mbola tenenao ena efa nanao an'izao zay efa zany zavatra zany zany ilaina fahaizana zany satria mitondra olona ianao tiako atongavana fotsiny hoe ndresaka ny filoham-pirenena teo aloha moa tsika no natonga n'le resaka za zany mahita foana hoe maro ny zavatra fa oka mba tsy ny fampitomboana ny arena miditra eto amin'ny firenena no anaovana diabolisation na anaovana resaka ny misy an'le tranga misy satria tsy maintsy mba hosafotsika ihany moa le tranga misy amin'izao fotoana zao misy an'ito zavatra mitranga maneran-tany zany mety lafiny mety makatika mety ho tonga hatrany amin'ny géopolitika moa zany le izy fa eo aloha zany ny ady no nisehony ny Ukraine sy Russie andany ny zao zany zao misy an'ity an'ny Israel sy Iran ty de ny zavatra misy aloha zany de hoe eto toerana tsy haiko aloha zany satria nareo hoe efa miakamiakatra zany ny vidin'ireo zavatra ilaina andavanandro anisan'ny PPN de eo zany zao ny lafarina farany teo hoe niakabidy be Daniel Coutson mbola miverina amin'le karazana menace ahoana ny fomba efa misy anticipation inona no atrehanareo an'izany satria tôt ou tard zany raha mifahitany rehetra azy ny projection rehetra fa mipahandinika ara-toe-karena de hoe isy fiatraikany io a amin'ny lafiny solika nefa dia mananjara toerana be eto amintsika na amin'ny lafiny angofo termika na amin'ny lafiny fitaterana miampy lalana somary ratsy moa zany a de mampiakatra ny vidin'ny zavatra rehetrarehetra ahoana zany no ny fiatrehanareo an'izany satria zay ray alehany tsy fantatro loha zany le amin'ny secteur misy anareo hoe anaova asa mihitsy fa tsy tafavoaka ntsony compression d'effectif aloha manena piasa sa hoe ampiakatra ny vidin'ny zavatra atolotra nefa le fahefa mividy efa ianao ihany teny azy teo a ambany de ambany ny malagasy gestion io rahalahy Roland ary tsarovy tsara fa ny fiakaran'ny vidin'entana neka tsy vao zao hoe nanomboka ny geran'ny Iran na nanomboka ny geran'ny Ukraine efa tamin'ny Covid de efa nanomboka niakatra ny vidin'entana efa niakatra foana efa tsy haiko efa firme ny taux d'inflation am'izao fotoana zao isa-taona izy na à peu près eo amin'ny 17% eo a isa-taona dikan'izay zany rehefa micumule zay nandritry ny 2020 21 22 23 24 25 tsika am'izao ça fait 5 ans zany zao no anatina inflation croissante foana tsika menakavy na ndresaka essence io na ndresaka devise io na ndresaka hitatsika ao anatiny eo zany le hoe question de gestion nitondrana anazy a hoe inona ny marge anao a 8% de rehefa miditra le izy de apakarinao koa ny resaka karama personnel satria reo olona reo koa gestion no mitondra anazy jerenao le capacité an'le resaka chiffre d'affaires ampidirinao mba ahafahanao migérer an'le izy hoe mbola zakan'le mpanjifa de mampiakatra prix anao de mampiakatra prix anao a io tadidio fa miena foana ny mpanjifanao a fa le chiffre d'affaires ampiakarinao iny mirécompenser mameno an'le banga an'le client lasa kanefa ny anao am'izay fotoana zay a miena ny dépense anao satria raha ohatra taloha olona folo ohatra mety olona enina sisa ny tonga aminao fa reo olona enina reo nefa ny mandony volana alohan'ny olona folo fa ny sakafony kosa sakafon'olona enina dikan'izay zany resaka gestion io zavatra io matoa reo trano rehetrarehetra mitsangan'ireo mbola eo foana malgré an'le ana rehetrarehetra matoa tafatsangana zany zay mbola velona naina de satria manaraka tsara an'le éthique resaka terme resaka norme professionnelle ka tadidio fa mitovy rehefa reny fianakavinany trano reny mitovy am'ireny ihany no mety hovidiny mety latsaka kely fotsiny satria hoe maka en gros ny mpandrara fa tsy mifanalafitra zany hoe rehefa miakatra ny any an-trano de miakatra koa ny anay
ka eo no zavatra tiako atongavana hoe question na gestion no resanao mampalahelo fotsiny hoe tokony manana politika ny fitonam-panjakana anatsarana foana ny fahampivaritra tadidio fa io zavatra io io tsy vao maîtrisentsika mihitsy sy zavatra mety isy eo ny erreur amin'ny fitonam-panjakana foana hatramin'izao dia hoe nanaovana effet d'annonce foana hoe mahavita mamokatra atsika atsika fa tsy zany tam'le hoe efatry nisy fitokanana minoterie tany Tamatavy dia hoe efatry fa hatramin'izao tompoko tsy hitatsika mihitsy ny impact an'izay zavatra zay satria lasa oeraoera le zavatra resaresaka nefa zany no tokony foncena satria ina ny antony io resaka géopolitique io ane isy impact io natena tsika nefa miatehatra be am'le bateau flottant ny importation zany zavatra zany ateheratsika de enao tokony ahoana ny fomba tokony isin'le ahafahanao mamokatra tsara ao anatiny tokony efa mipetraka zay politique zay tokony efa mipetraka ao anatina 2 taona tsika ohatran'izao ao anatin'ny 3 taona tsika ohatran'izao malagasy ohatran'izao tokony hitatsika eto mba ahafahana mampandroso le firenena anaraka doka kely fotsiny tsika Daniela Coutson dia toizantsika ny fandarana ary za tsy teny hoe résilience zany nareo anatin'le izy fa hoe tena inona force ina faiblesse zany par rapport am'izay le mety hoe rodorojo ho ataony raha ny fiandrasana ny ireo mpandrara vahiny ireo dia efa ataoko hoe fatry ny ela tsy vaovao zany effet d'annonce zany izy aminao tsy hoe effet d'annonce ny tiana tongavana fa ny zavatra miseho fotsiny hoe itsika Madagasikara mihitsy tsy manintona ny mpandrara satria eo ny resaka doing business eo ny resaka nisy taoniana atsika hoe tsy manaraka ny lalàna hoe makatany ianao dia alainy na reny resaka tany atsimo reny raha na reny resaka tany atsimo reny raha dia hitanao tsara fa mahakivy mpandrara reny hoe zavatra efa fandrarana tamin'ny fanjakana malagasy dia mbola lasa misy grevy ihany reny resaka tule arsante sy ny zavatra rehetrarehetra reny ireny zany dia mame mauvaise image atsika tsy mampiazakazaka an'ireo mpandrara reo raha n'opportunité misy eto amin'ny firenentsika ane dia tadidio tsara fa tsy tokotry foroany ary zany tsy hoe vao zao zany fa efa natrany amin'ny fanjanahantany zany vao nanomboka ny première république ny opportunité eto Madagasikara tompoko firenentsika dia firenena lehibe lavitra no la Frantsa iny averimberiko foana tsika mbola amin'izao fotoana zao tsika raha tany amin'ny 20 taona latsika tany amin'ny 9 tapitrisa tsika 30 tapitrisa amin'izao fotoana zao ny opportunité zany misy ny zavatra ohatran'ireny tsy voalohany zavatra eny fotsiny zany ny sous-entendu enko tao amin'ny fanokafana ny etsika nataon'ny any iny dia hoe ny mpitondram-panjakana amin'izao fotoana zao dia hiezaka tsy handray afa-tsy ireo tena efa matianina na groupe tena matanjaka dikan'izay zany moa zay moa efa miteny foana satria misy place foana ho an'ny mpandrara malagasy ny zavatra misy eto Madagasikara hoe n'opportunité mbola betsaka fa eo foana ny hoe ny ahafahana mamadika an'izay opportunité zay ho lasa arena ho an'ny vahoaka eo no fay satria ny fitondram-panjakantsika mihitsy sy ny fomba fanaotsika mpandrara ary ny fanaon'ny mpandrara rehetrarehetra zany mpahana an'izay fa ahafahana mamadika l'opportunité resaka hoe akamakama izy rehetrarehetra tsy tena hoe kolikoly ao daholo zany nareo zany mety misy hoe raha mizatra to dia misy short list hoe rehetra ihany no mahazo an'io tsy zany ilazan'izay fa fantatrao tsara zany zavatra tsy vaovao ane zany tiako atongavana matsy anatin'ny list satria isan'le hoe fihaonana tapin'ny sadeko atao amin'ny volana aogosta zany mila fanomanana mila fiomanana za zany tsy hiteny amin'ny lafiny logistique fa hoe nareo zany zao efa mba sollicité efa natsononareo efa reritaona lasa efa vonona ka vonona mpandrara amin'ny resaka fampiatranoana resaka sakafo efa vonona satria efa betsaka ane ny zavatra ny société eto amin'ny firenena no karakaraintsika tsy nitsangamenatra angamba amin'ny firenena ary isan'ny devise miditra amin'ny mpandrara daholo reny zavatra misy vola miditra amin'ny mpandrara reny zavatra reny sarotra ny tsinitsiny avina na hoe anana dia misorana ny fitondram-panjakana satria tafavoaka tsara le izy ary tsy mitsangamenatra eo foana moa ny resaka politika mpanohatra mahafinahitra azy foana ny mahafinahitra tsika mpanohatra foana ndraindray no midiabolise an'le fitondram-panjakana kanefany anisan'ny hetsika ahafahan'ny firenena mandroso tsy ampy zay satria fatry ny elona ane zay mpandrara ao amin'ny resaka ny fizahantany no nametraka ny resaka tourisme d'affaires hoe mba hisy réunion zao moa fitondram-panjakana io amin'ny efa io ny
CCI mahazaka ny tokony ho zakany kanefa ny eo ampananganana koa izy eo amin'ny lakany arivo ny resaka tena conférence internationale matanjaka indray zany zavatra zany hoan'ny firenena ny mahatonga amin'ny teny mantsy zany de hoe inona zany zao no andraisanareo zany satria araka nambarako efa natsitika ihany tetsy aloha tetsy danirako tsony de hoe ny filoham-pirenena teo aloha Andriamato Marc Ravalomanana Sierra Leone élu démocratiquement zany miaraka amin'ireo ataontsika hoe mpandray anjara atao anatin'le feuille de route 2011 iny de hoe aemory na fandrao toerakafa io sommet tokony atao eto Madagasikara io satria betsaka ny zavatra tsy totosa atao anatin'le feuille de route ny rahana nasony inona no mety ho anareo zany zao mety lasa ohatrany hoe nangidorora indray nareo hoe tia nefa mba mety mba ahafahantsika mampiseho ny talenta malagasy satria hita ihany tokoa zany eo amin'ireo ataontsika hoe secteur misy nareo misy an'ilay fandraisana anjara amina concours international amin'ny lafiny fahaiza manao amin'ny lafiny sakafo tena hoe tafiditra ao anatin'ireo meilleur na de hoe ny zareo frantsay raha nisy any tena hoe sanga maneran-tany amin'ny lafiny resaka hoe io resaka ty amin'ny restauration sy ny any io fa atsika koa tsy miana amita zany mambanana ny atsikitsika ohatrany hoe tena kivy effet d'annonce fotsiny koa nge reny tena hoe effet d'annonce ny opposition mba maneho ny existence mba maneho ny existence izy ary hoe atondray aloha ny kity atsika an'ity question politique zany eo foana no ilavatsika ny fitonam-panjakana mahefa iaro an'izay stratégie politique hoentiny développena zay mety possible le izy tsy priorité angambany kanefa ny mipetraka tsara somatsara hoe anao sataikitsika ny tadidio fa maromaro ange ny hetsika iraha malala ny olana misy eto amin'ny firenena amiko na resaka jirama io na resaka insécurité io na resaka création d'emploi io kanefa ny io koa manao zay ho afany koa le fitonam-panjakana rehefa jerenao le zavatra misy hoe misy lalana vita tsara any amin'ny tsimo any misy lalana vita tsara miala sambava mandrapatonga any Diego hitanao le zavatra any misy azo natao manafatra ny 105 mégawatt tsika amin'ny resaka jirama be da be zany zavatra mipetraka ohatran'izay fa eo amin'le fahaizany micommuniquer azy manko lasa oeraoera le izy de lasa adversaire daholo ny olona rehetrarehetra zarany zalary fa tiako atongavana zany anohy fanazavana ianao fa nareo tsoky hoe mpiaradio anatin'le fitondrana ary nge mitsikeran'le ao anatin'ny samy izy anatiny io izahay mpandrarano aloha tsorona fa tsy miaradia amin'izaniza fa ilazako aminao maty zany hoe ohatra mba manao fa rehefa mienao andray atao anatin'ny re de tsy manao mihitsy ndraiky lisikirany tena fa esory tsy maharaka nitsy zany nge lefa mandeha anatiny fomba daholo zany raha la Roland tsy za moa tsy hiditra amin'ny resaka politika ny atsika tandro ny mpandrarah hatramin'izao de ny iakaran'ny pouvoir d'achat ny vahoaka mba ahafahany miconsommer any amin'le mpandrarah satria tadidio tsara fa ny tenako anisany nametraka ny fizahantany anatiny io miroborobo izy am'izao fotoana zao mandeha izy am'izao fotoana zao mbola talohan'ny Covid efa taorianan'ny Covid vao tonga amin'ny fanjakana ny etsiketsika hoe andao nao fizahantany anatiny ny anay am'izao fotoana zao raha napetraka raha de efa mandeha hatrany amin'le hoe ny mpianatra ny CEG-CPP mihitsy mandeha mijery an'ireny sy vakoka reny satria izay le fampianaka napetraka hoe mila manana fomba fijerena fizahantany tsika zany zavatra rehetrarehetra zany miainana daholo zany na izy amin'ny fitonam-panjakana teo na izy amin'ny fitonam-panjakana teo fa tsy hoe akory rehefa izy de anao rehefa izy de tsy anao tsy zay taranakitsika reo tsika miaina ary ao anatina firenena Madagasikara tsika sambo anankiray tsika rehefa hanenjika andreo ray aman-drenitsika reo tsika tiako teny amin'izany reo mpitondram-panjakana reo de ohatrany hoe manendrika ny ray aman-drentsika ohatrany tsy mety tsy hoe zato isan-jato mety ataony manana toetrana oeraoera izy efa tenenina foana zay mba hainao zay zavatra zay satria mampitombo ny olona mpanenjika ary lasa vesatra ho an'ny firenena fa aloha mba hisy tolérance kely le fomba fampiresana ary mba hisy compréhension mba hisy empathie hoe mijaly nge reto olona reto fa tsy rehefa mijaly le olona de mbola tenenao efa nanao an'izao zay efa zany zavatra zany zany ilaina fahaizana zany satria mitondra olona ianao tiako atongavana fotsiny hoe ndresaka ny filoham-pirenena teo aloha moa tsika no natonga an'le resaka za zany mahita foana hoe maro ny zavatra fa oka mba tsy ny fampitombona ny arena miditra eto amin'ny firenena no anaovana diabolisation na anaovana resaka ny misy an'le tranga misy satria tsy maintsy mahosafotsika ihany moa le tranga misy amin'izao fotoana zao misy an'ito zavatra mitranga maneran-tany zany mety lafiny mety makatika mety ho tonga hatrany amin'ny géopolitika moa zany le izy fa eo aloha zany ady no nisehony ny Ukraine sy Russie andaniny
ny zao zany zao misy an'ity any Israel sy Iran ty de ny zavatra misy aloha zany de hoe eto toerana tsy haiko aloha zany satria nareo hoe efa miakamiakatra zany ny vidin'ireo zavatra ilaina andavanandro anisan'ny PPN de eo zany zao ny lafarina farany teo hoe niakabidy be Daniel Coutson mbola miverina amin'le karazana menace ahoana ny fomba efa misy anticipation inona no atrehanareo an'izany satria tôt ou tard zany raha mifahitany rehetra azy ny projection rehefa mipahandinika ara-toekarena de hoe isy fiatraikany io amin'ny lafiny solika nefa dia mananjara toerana be eto amintsika na amin'ny lafiny angofo termika na amin'ny lafiny fitaterana miampy ny lalana somary ratsy moa zany dia mampiakatra ny vidin'ny zavatra rehetrarehetra ahoana zany no ny fiatrehanareo an'izany satria zay alehany tsy fantatro loha zany le amin'ny secteur misy anareo hoe anova asa mihitsy fa tsy tafavoaka tsony compression d'effectif aloha maminena piasa sa hoe ampiakatra ny vidin'ny zavatra atolotra nefa le fahefa mividy efa ianao ihany teny azy teo ambany de ambany ny malagasy gestion io rahalahy Roland ary tsarovy tsara fa ny fiakaran'ny vidin'entana neka tsy voazao hoe nanomboka ny guerran'ny Iran na nanomboka ny guerran'ny Ukraine efa tamin'ny Covid de efa nanomboka niakatra ny vidin'entana efa niakatra foana efa tsy haiko efa firme taux d'inflation am'izao fotoana zao isa-taona izy na à peu près eo amin'ny 17% eo isa-taona dikan'izay zany rehefa micumule zay nandritry ny 2020 21 22 23 24 25 tsika am'izao ça fait 5 ans zany zao no anatina inflation croissante foana tsika menakavy nandresaka essence io nandresaka devise io nandresaka hitatsika ao anatiny eo zany le hoe question de gestion ny hitondrana anazy hoe inona ny marge anao 8% de rehefa miditra le izy de apakarinao koa ny resaka karama personnel satria reo olona koa gestion no mitondra anazy jerenao le capacité an'le resaka chiffre d'affaires ampidirinao mba ahafahanao migérer an'le izy hoe mbola zakan'le mpanjifa de mampiakatra prix anao io tadidio fa miena foana ny mpanjifanao fa le chiffre d'affaires ampiakarinao iny mirecompenser mameno an'le banga an'le client las kanefa ny anao am'izay fotoan'izay miena ny dépense anao satria raha ohatra taloha olona folo ohatra mety olona enina sisa ny tonga aminao fa reo olona enina reo nefa mandony volana alohan'ny olona folo fa ny sakafony kosa sakafon'ny olona enina dikan'izay zany resaka gestion io zavatra io matoa reo trano rehetrarehetra mitsangan'ireo mbola eo foana malgré an'le ana rehetrarehetra matoa tafatsangana zany zay mbola velona naina de satria manaraka tsara an'le éthique resaka terme resaka norme professionnelle ka tadidio fa mitovy rehefa reny fianakavinany trano reny mitovy am'ireny ihany no mety hovidiny mety latsaka kely fotsiny satria hoe maka en gros ny mpandrara fa tsy mifanalavitra zany hoe rehefa miakatra ny any an-trano de miakatra koa ny anay ka eo no zavatra tiako atongavana hoe question na gestion no resanao mampalahelo fotsiny hoe tokony manana politika amin'ny fitonam-panjakana anatsarana foana ny faha-pouvoir d'achat tadidio fa io zavatra io tsy vao maîtrisentsika mihitsy sy zavatra mety isy eo ny erreur amin'ny fitonam-panjakana foana hatramin'izao de hoe nanaovana effet d'annonce foana hoe mahavita mamokatra tsika ato tsika fa tsy zany tam'le hoe misy fitokanana minoterie tany Tamatavy de hoe iantokany fa hatramin'izao tompoko tsy hitatsika mihitsy ny impact an'izay zavatra zay satria lasa oeraoera le zavatra resaresaka nefa zany ny tokony fonciana satria ina ny antony io resaka géopolitique io ane isy impact io natena tsika nefa miatehatra be am'le bateau flottant ny importation zany zavatra zany ateheratsika de enao tokony ahoana ny fomba tokony isin'le ahafahanao mamokatra tsara ao anatiny tokony efa mipetraka zay politique zay tokony efa mipetraka ao anatina roa taontsika ohatran'izao ao anatin'ny telo taontsika ohatran'izao malagasy ohatran'izao tokony hitantsika eto mba ahafahana mampandrofon'le firenena anaraka doka kely fotsiny tsika Daniel Coutson de toizantsika ny fandarana ary manjoy ny onjam-peon'ny Top Radio sy manaraka ihany koa amin'ny latin'ny tambazotra serasera ny fandarantsika Daniel Coutson mpandarara toekarena ary mba makafaka ihany koa ny raharaha politika eto amin'ny firenena satria tsy afa misaraka moa zany reo Daniel Coutson politika daholo mitondra ny zavatra rehetrarehetra ohatra misy milaza mifanohitra amin'izay mantsy hoe ny toekarena ny tena mamahatra ny politika io fa renao politika daholo ny mamahatra ny rehetrarehetra satria ao anatiny koa moa zany mifananana toekarena tsara de ao anaty de noho ny fisin'ny politika mazava
ie fotoana koa eto ahafahana mandray ny antso anao mpieno raha ohatra ka te handray anjara miaraka aminay ianao ao anatin'ity tafasy dignité d'Anira Coutsson ny siloolany Madagasikara Pierinasa am'izao fotoana zao zany hoe ny IDE ny investissement direct étranger no isan'ny anosika no manosika ny toekarena ireo firenena ataontsika hoe émergent na ohatran'izany de zany daholo ny aingany tiako atongavana zany de hoe le fisinina tetika asa ohatran'ireny lehibe reny zany zao reny hoe isan'ny mandray anjara be tokoa ho anareo zany a satria nareo aty amin'ny sehatry ny ataontsika hoe fizahantany restauration etc mahita ihany mantsy maheno hoe misy fitrandrahana lehibe de nefa izy a manafatra ny zavatra ilaina ivelan'ny Madagasikara izay nge le manahirana am'le zavatra misy d'Anira Coutsson fa le fandrarahantsika eto maninona misy aiza lesiko hoe le olona sakafo le afarindreo fa tsy hoe zavatra hafa manafatra izy atra Afrika Atsimo hatrany Philippines any atoerakafa de en Australie de fa hoana ary zany tsiketo manoloana an'le izy aiza le olana eo tena olana be mihitsy satria tsy manara-penitra tsika tadidio fa araka ohatra fotsiny resaka fotsiny resantsika le zavatra niseho teny Amerika Sina ny tsy fisian'ny fanaraha-penitra ane no nahatonga an'ireny tadidio fa raha ohatra ka misy traiteur zany tena kola-panao traiteur anisany de tsy azoko atao mihitsy manatsofotsofokola any amin'ny lakozia akoatra miasa aminao akosan'ny olona miasa ao aminao zany zavatra zany norme tsy maintsy atrano ary zavatra niseho raha hoe raha vao eo misy olona le ohatra le client avy any ivelany mitondra sakafo de efa tenenina mihitsy raha hoe tsy maintsy manandrana aloha zay manandrana ny responsable aminay a manao dégustation hoe azo serviavany ty zavatra ty na ohatran'ny masiso zany zavatra zany na tsy fantatra zay olana mety iseho efa vonona am'izany matoa ny accepter an'le asa ka efa io tsy vovovo za zavatra zany hoe natany amin'ny voananomboka Sherita tany Tamatavy de tadidio tsara fa ny entana nafarany fa tsika teto Madagasikara tsy nitady amin'ny vahaolana zareo nanao RSE kely izy ndao fa mba ampinay le tambanivohitra mamboly voatabia fa natao voatabia ménagère hoe zay mahavita anazy fa tsy napetraka hoe ho consommer tateraka impiry moa ny groupement malagasy zany teto amintsika teto nandiny fandrarahatany tsy ao amintsika mihitsy le capacité afana aiza le lesiko zany any ampianarany io ve no atao any centre de formation io no atao sa ino apetraka ny fanjakana mihitsy amin'ny resaka agribusiness ny anina mihitsy ny hoe tsy manampy an'le mpandrara sy le vahoaka malagasy tsika efa fantatra hoe samy miteny hoe 20% malagasy no mpandrara fa ny tantsaha fa zareo fitondram-panjakana hoe tadidio fa le tantsaha kely reny angeny rehefa raha hitantsika manao mandeha any amin'ny 5 kilometra izy a mitondra gony tapagony iny ny vokatra zay fotsiny amidiny de fa faly izy fa nisy éducation ve nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana zany zavatra zany mba hisiny le fenitra iraisam-pirenena na ny hoe fananganana nataony moa ny fitondram-panjakana reny ny Otaofy satria anisan'ny fametrahana amin'ny fenitra tokony ho izy a ny hoe mba misy orinasa zany any na district anankiray zay zavatra tsy fantatro